Maranantsika ny tontolon'ny baolina kitra dia ny fanatanjahantena ao anivon'ny polisy-pirenena nitotsaina omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany koa ny lalao famaranana eo anivon'izay samy polisy izay tournoi moa izy ity izay nikarakaraindry zareo samy ao anatin'ny polisy-pirenena malagasy. Tany amin'ny fanalavam-potoana vao nivoaka mpandresy tamin'ny 7-2 nanoloana ny ekipan'ny 5e arrondissement ny ekipan'ny ratsana famindrindrana ny fifamoivoizana nandritra ny famaranana ny fifananana baolina kitra ho an'ny polisy-pirenena eto Antananarivo nampitondrainy ny anarana hoe tournoi fifankatiavana. Noroban'izy ireo araka izany ny ombin'ny fasy ny amboara-goavana. Ity hetsika ity izay efa niditra sahady amin'ny andehan'ny fahaefatra tamin'ity taona 2024 ity. Teo am-pialan-tsasatra dia mbola raisaray no isa teny amin'ny solaitra be. Ny ekipan'ny 5 minitra ny lalao. Nosalahin'ny mpandrina amin'ny fifamoivoizana izany 10 minitra ny alohan'ny fialan-tsasatra. Tanjona amin'izao hetsika izao moa ny ampivondrona hatrany ny fianakaviam-be ny polisy-pirenena. Marina fa miditra amin'ny andehan'ny fahaefatra ny tournoi fifankatiavana izay karakarainy ao amin'ny commissariat central azo lazaina amin'ny hoe teny hoe polisy urbaine, izany hoe ireo polisy misarona sécurité publique eto Antananarivo renivohitra. Hatreto aloha izany dia arak'izay hoe efa andehan'ny fahaefatra azo lazaina fa mihatsara hatrany ny fikarakarana ny ainga avao entin'ireo mpilalao rehetra izay miara-miasa rahateo moa izany maika mampiseho hatrany ny fifankatiavana ary hatreto aloha izany dia azo lazaina fa tratra ny tanjon'izay. Ny fikasana manaraka izany dia hanatsarana hatrany ny fikarakarana nefa betsaka ihany koa ireo sampandara hafa avy eo amin'ny direction générale nefa mangetaeta ny hiditra antarana an'izao faninanana izao miaraka amin'izao efa eo ampanomanana izany fiarahana miaraka amin'ny direction générale ihany koa ny atao commissariat central. Mariana fa ekipa 12 avy amin'ny boribory-tany misy eto an-drenivohitra sy avy amin'ireo sampandrara isaotsikaziny eo anivon'ny polisy-pirenena no nifaninana tamin'ity andehan'ny fahefatry ny tournoi fifankatiavana ity. Tonga nanome voninahitra ity famaranana goavana ity moa ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny polisy-pirenena.